Mampinoana aminareo hatrany ry afako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka hatrany isika. Ry Tompo Iray any an-danitra, faly izay amin'izao maraina izao. Mahita ny fitiavanao, mahita ihany koa ary miaina ny famindrapo. Misaotra indrindra Tompo ny amin'izao fahasoavan-dehibe izao. Izany no entinay makivaky an'ity tontolo andro ity. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Herinandro faharoa sady ry havako, andiniantsika ny lohahevitra hoe manantenana Andriamanitra izao. Anio dia omentsika lohateny hoe ny fanantenana kristianina dia fanantenana ny amin'ny fitsanganan'ny tena maty. Ao amin'ny Koritianina voalohany toko 12 no anaporopony Paoly fa tena misy ny fitsanganan'ny tena maty ary Jesoa Kristy no voalohany amin'izany. Izany ditantsika amin'ny Koritianina voalohany toko 12 andininy 20. Tamin'izany fotoana izany mantsy dia nisy ireo tsy nino hoe misy ny fitsanganan'ny tena maty. Izany hoe mifarana ho am-pasana izany ny fiainan'ny olona. Dia i Koritianina voalohany toko 12 no entin'i Paoly manapirofo an'izany. Misy ny fitsanganan'ny tena maty ary Jesoa Kristy no santatra ny amin'izany. Noho izany dia ho an'izay rehetra mino azy koa ny fitsanganan'ny tena maty ry havako. Manoloana ny izany dia ao ny fisian'ny fisedrana ny finoan'ny mpino kristianina rehetra. Izany dia iainany amin'izao fiainana izao. Ao ny mety ho aretina, olana samihafa, fanenjehana sy ny sisa sy ny sisa. Dia ireny ary tsy azo atao mahakivy arak'izany, tsy mampamoy fo satria hoy ny Koritianina voalohany toko 15 ka ny 19 donge vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Amen. Mandalo ny fahavelomana 70 taona na 80 taona raha ela ary irariana mbola mba ho tratra mihoatra an'izany isika. Dia arak'izany koa misy ny olana sy ny zava-tsarotra samihafa. Mandalo koa ireny izany fa ireny rehetrarehetra ireny na dia atao hoe fitsapana sy fizahan'ny toetra tena mampangiry-firy ny saina, ny nofo aman-drà dia izao mandalo ihany ireny. Aoka tsy atao ahakivy, aoka tsy havery ny fanantenantsika an'i Kristy ireny, fa ny fanantenantsika ry havana dia mitodika any amin'ny fitsanganan'ny tena maty. Ary izany dia tsy inona akory fa ny mandrakizay. Koa averina fa hoy ny soratra masina hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Amen. Mahireza ary mahireza ry havako. Amen. Mivavaka isika. Ianao ry Tompo ny mahalala ny mpino tsirairay avy, mahalala izay zavatra iainany, ny zavatra mampangiry-firy, ny nofo aman-drà. Eny mety mandalo ady sarotra amin'izao fiainana izao. Veloma ao anatin'izy ireny ny fanantenana. Ny fanantenananao ry Jesoa Kristy ary ny fanantenanany amin'ny mbola fiainana tsara lavitra koa dia ny mandrakizay aorian'ny fitsanganan'ny tena maty. Petraka eo am-pelantananao ary ny fiainan'ny mpino rehetra mba hanana fiadanana amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.